fandarana isika samy isika. Fandarana vokarintsika samy tanora ary natao hifampitaizantsika samy tanora. Fandarana isika samy isika iresahana manokana ny zava-misy eo amin'ny fiainantsika mba ahatonga antsika aharitra sy velatra amin'ny fanarahana ny tompo. Arahinao isaky ny sabotsy arivo eto amin'ity onjam-peo maminao ity. Miobio an Jehovah ianareo ry olona marina, fa mendrika ataon'ny olona mahitsy ny fiderana. Miderana Jehovah amin'ny lokanga, mankalaza azy amin'ny valitorofolo. Mirafiram-baovao azy, mitendrety tsara amin'ny feo fifaliana. Fa sambatra ny firenena izay manana an Jehovah ho Andriamanina, dia ny olona no fidiana olovany. Eny any an-danitra no hitsinjivan Jehovah, mijery ny zanak'olombelona rehetra izy. Eo amin'ny finena no hijeren'ny mponina rehetra ambonin'ny tany, dia izy mpamorona ny fon'izy rehetra sy mpamantatra ny asany rehetra. Tsy misy mpanjaka voavonjin'ny amaroan'ny miaramilany, ny olo-mahery tsy voavonjin'ny haben'ny heriny, soavaly tsy azo hitokiana ho famonjena ary tsy mahavonjy ny haben'ny heriny. Indro ny mason'i Jehovah mitsinjo izay matahotra azy, dia izay manantena ny famindrapony mba hanafaka ny fanahiny amin'ny fahafatesana sy hamelona azy raha misy mosary. Ny fanahintsika miandry an Jehovah, famonjenantsika sy hampingatsika izy, fa izy no hifalian'ny fontsika, satria ny anarany masina no hitokintsika. Jehovah o, aoka ny famindraponao hitoetra aminay araka ny anantenanay anao. Amen. Ambara
isaoranainao Andriamanitra ny amin'ny fahafana indray manjo izao ondra-peo izao. Mideranao zay mankalazanao manome voninahitra anao. Ny amin'ny tombonandro pahavelomana mbola menao anay. Ny ahafahanay indray manovo zavatsoa amin'ny alalan'ny teninao, indrindra fa amin'ny vanim-potoana toy izao. Apetrako am-pelantananao zao fandarana izao, mba hitenenanao aminay indray amin'ny fombanao Andriamanitra anao, ary ampahirezanao anay, hitarilanao lalana anay, ampianaranao anay amin'izay fitondratena andrasanao aminay kristianina amin'ny andro pahavelomanay. De mitenena aminay indray ary amin'ny fombanao Andriamanitra anao, amin'izay rehetra manaraka izao fandarana izao. Fanay masonao mitary, fanay masonao mampianara, fanay masonao mampahireza, fanay masonao mananarana indray. Ny anaranao Jesosy Kristy Tompotianay. Amen. Dia faly miaraba antsika rehetra indray izay manaraka tsy tapaka ity fandarana isika samy isika iarahanareo amin'ny namanareo kami rafaly manana ity. Miarabantsika manokana ny amin'ny vanim-potoana toy izao, ary apetrakantsika eo am-pelantanan'ny tompo ny fandarana iarahantsika eto mba hitondra haim-panao antsika tokoa, ary hitondra fampieritreretana ihany koa mba ahafahantsika mitondra tena mendrika ny filazantsarany Kristy izay faneketsika ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika. Ny salamo 7:30 izay nivakiantsika teo dia izao hoe: mitaonantsika ioby an'ilay Jehovah Andriamantsika, mitaonantsika mba ankalaza azy sy hihira fiaram-baovao azy, fa sambatra tokoa ny firenena manana Jehovah Andriamanina, de olona no nofidiana ozy izy olovany. Eny any an-danitra no hitsojevan'i Jehovah, ary mijery ny zanak'olombelona rehetra izy. Mahita ny fiainako izy, mahita ny fiainanao izy, mahita ny fiainantsika izy, ary mahita ny fiainan'ny firenentsika ihany koa, izany Jehovah Andriamantsika izany. Ary zay no mahatonga antsika atao anatin'ity fandarana ity indray iresaka ny amin'izay hoe Andriamanitra miasa ao amin'ny firenena, Andriamanitra mampiasa ny olona eo amin'ny firenena, ary Andriamanitra mametraka ny olona anankiray ao anivona firenena, satria manana zavatra ambara sy manana zavatra tiana hampanaovina ny olony a Jehovah Andriamanitra. Ndetsika anaraka hira fandraika amin'izay indrindra, fa ny hira ho antsika de ampatsiaroviko ihany fa tsy fandravahana fandarana akory, fa tena hoe fiainantsika ary fomba ahafahantsika mandray afatra sy ahafahantsika ihany koa manambara izay ao am-pontsika ao. Mangataka ao amin'ny lafiny teknika aritsika andefa irairay ho antsika rehetra indray izao. I Madagasikara soa natulutanahari anay, nusimbuangi manireri fanahasuni razana, esarubiti tsaralocha tsisandana tiatakalu, fukato mangina erinini vavakawe, manjia manicho tundai andunilanitra vutusi nitsiromekani firenena Malagasy antsony nosiana, ande malaky mitsangana alaoery mandroso, zay mahaolonanao re atolory asorony, mandevina talenta falondroty firenene,
Andriamanitra tondray andony lanitra votosi ny tsirony tany I Madagasikara. Andriamanitra ambony venony ny fitahianao niponina rehetra eto ary izay asa maso ireo nantsoinao hitondra mba tsy dio batario ho sambatra tokony nosy raha ianao no azy. Andriamanitra tondray andony lanitra votosi ny tsirony tany I Madagasikara. Izany irambavaka izany tokoa ny tena irin'ny fotsika. Ilay Jehovah'Andriamanitra efa neketsika ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika. Ilay Jehovah'Andriamanitra neketsika analorantsika ity firenentsika ity hoe Madagasikara ho an'ny Kristy, Kristy ho an'ny Madagasikara no mbola irintsika ihany tokoa hitsinjo ary androtraka an'izany atao hoe andony lanitra sy tsirony tany izany ho an'ny fiainan'ny firenentsika, ho an'ny fiainan'ny ankonana tsirairay avy, ho an'ny fiainan'ny isam-batan'olona. Fandahoana mba ho jerentsika tokoa hoe tamin'i Jesosy Kristy tetỳ an-tany kay inona ny zavatra nataony, inona ny zavatra nambarany raha miresaka hoe fiainan'ny fiarahamonina izy, fiainan'ny firenena jiosy izy tamin'izany fotoana izany. Dia raha iverenantsika ny antom-pisian'i Jesosy Kristy tetỳ an-tany dia nahakasika ny olona manontolo, ny olona feno. Izany ny zavatra nahatongavany tetỳ an-tany. Zay manko ny zavatra nambarany ny amin'ny hoe inona moa no asany nataony tetỳ an-tany. Luka 4:4 andininy 7:20 ka hatramin'ny 7:20. Luka 4:4 andininy 7:20 ka hatramin'ny 7:20. Hoy ny vaky ny teny amin'ny anaran'ny tompo manao hoe ny fanahin'i Jehovah no ato amiko satria nanositra hitory-teny somafaly amin'ny malahelo izy, naniraka hitory fandefasana amin'ny mpifatotra izy sy fampahirantana amin'ny jambo, anafaka izay nampahoriana hitory ny taona ankasitrahan'i Jehovah. Izany no mission Jesosy Kristy na ny iraka nampanaovan'Andriamanitra tamin'i Jesosy Kristy fonizy tetỳ an-tany. Inona ny ifandraisan'izany amin'ny fiainan'ny firenena, amin'ny fiainan'ny olona andavanandro, fa ny aina tao anatina firenena anankiray koa Jesosy Kristy. Ary tao anatin'izay no nanambarany izany. Fa hitantsika fa ny asa nataon'i Jesosy Kristy dia ny mahakasika ny resaka ekônômia. Raha izay no azo ilazana azy na ny toe-karena. Ny fanahin'i Jehovah tompo no ato amiko satria nanositra hitory-teny somafaly amin'ny malahelo izy, na hoe amin'ny mahantra. Jesosy Kristy tonga tetỳ an-tany, niditra tamin'ny lafim-piainan'ny olona tao anatin'ny fahantrana. Azany na tonga le hoe misy olona tsy manako hanina, omenareo hanina izy. Misy olona tsy manako tafiana, omenareo izay tokony fitafiana sahaza ho azy izy. Jesosy Kristy tetỳ an-tany dia niatrika ny filana fototra teo amin'ny fiainan'ny olona. Raha resaka toe-karena ihany koa no ho jerena. Nampandohetra izy ary nandohetra izy. Resaka toe-karena zany. Fa hitantsika ihany koa Jesosy Kristy tetỳ an-tany tsy ny vola nananan'ny olona ny zava-dehibe taminy, fa ny fahaizan'ny olona mampiasa izay ompelan-tanany. Nampianatra amin'izany izy tamin'ireny fanoharana maro samihafa ireny. Fa ny asan'i Jesosy Kristy tetỳ an-tany ihany koa
de nyresaka momba ny amin'ny ara-nofon'ny olona ihany koa izy, satria hoy izy hoe naniraka itory fandefasana amin'ny mpifarotra izy sy fampahirantana amin'ny jamba, anafaka izay nampahoriana, fampahiratana amin'ny jamba eo amin'ny aretina maro samihafa zay mety mahazo ny olona. De zany ihany koa nahatongavan' Jesosy Kristy tetỳ an-tany, nikarakara ny marary, nanasitrana ny boka, nampahiratra ny jamba, nampitsangana ny malemy. Ny asan'i Jesosy Kristy tetỳ an-tany koa tsy resaka toe-karena fotsiny ihany, fa resaka ara-pahasalamana ihany koa ny tena nahatongavan' Jesosy Kristy tetỳ an-tany. Ny resaka ny ara-pahasalamana izy, satria maro loatra ny tsisy mpiata amin'izany, maro loatra ny olona miaina ao anatina aretina kanefa toa tsy misy mpijery, tsisy mpikarakara. Fa nataon'i Jesosy Kristy zany fony izy tetỳ an-tany. Fa ny asan'i Jesosy Kristy tetỳ an-tany ihany koa tsy hoe niditra tamin'ny lafiny toe-karena na ny ekonomika ihany izy, tsy hoe niditra tamin'ny lafiny fahasalamana fotsiny ihany izy, fa niditra ihany koa izy teo amin'ny fitantanana na ny fandraharana na ny politika hoy isika. Ka nahatonga azy ny teny nanao hoe ny fanahin'i Jehovah tompo no ato amiko, satria naniraka itory fandefasana amin'ny mpifatotra izy, anafaka izay nampahoriana. Tonga Jesosy Kristy anafaka ny olona ambany vahoan'ny zavatra mamatotra azy na mangeja azy na ny manahirana azy. Nahatongavan' Jesosy Kristy tetỳ an-tany koa de hiady ho amin'ny tsy fahamarinana, hiady ho amin'ny tsy rariny, hiady ho amin'ny zon'olombelona. Hitantsika taratra zany nanoloana ireo zon'ny vehivavy izay nataon'ny olona tsinotsinona. Ny divan'i Jesosy Kristy zany, ilay fanaovana tsinotsinona ny sokajon'olona hafa toy ny Samaritana, na ny sokajon'olona hafa toy ny hoe mpamoretra, niady tamin'ny fanilikiliana sy ny fanavakavahan'i Jesosy Kristy teo amin'ny lafin'ny fiainan'ny fiarahamonina. Anisany nataony ihany koa zany lafiny ara-ekonomika na toe-karena, lafiny ara-pahasalamana, lafiny ara-tsosialy, fa indrindraindrindra ihany koa ny lafiny ara-panahy. Ary zay matetika tohatry ny hoe asongaditsika zay lafiny ara-panahy zay, kanefa tsy zay fotsiny nge nahatongavan'i Kristy tetỳ an-tany, ny hoe ny lafiny ara-panahy ihany, fa ozy ny fanahin'i Jehovah tompo no ato amiko, satria izy nanositra itory taona ankasitrana ho an'i Jehovah. Zava-panahy zany, ny famonjen'i Jehovah, ny famondrapon'i Jehovah, ny famangin'i Jehovah, anisa asa nataon'ny tompo tetỳ an-tany izany. Ary zany ihany koa no mila tsaroantsika kristiana raha napetraka Andriamanitra amin'izao fiainana izao isika. Hiasa sy hamoha na amin'ny lafiny ara-tsosialy, na amin'ny lafiny ara-pahasalamana, na amin'ny lafiny ara-toe-karena, indrindra moa fa amin'ny lafiny ara-panahy. Fa raha diniantsika io Luka 4:7-7 manambara ny asa izay nirahan'ny tompo Andriamanitra an' Jesosy Kristy tetỳ an-tany, de ny tanterahany zany. Ny fanahin'i Jehovah tompo no ato amiko, satria nanositra itory teny soa mahafaly amin'ny malahelo izy na ny mahantra, ekonomika zany na toe-karena, naniraka itory fandefasana mpifatotra sy anafaka izay nampahoriana izy, resaka sosialy zany, justice sosialy, naniraka ampahiratra ny jamba izy, ny resaka fahasalamana izany, naniraka itory taona ankasitrana ho an'i Jehovah izy, famonjena ara-panahy izany. De zany ihany koa no mbola andrasan'ny tompo amintsika ankehitriny raha napetraka Andriamanitra hiaina amin'izao fiainana izao isika. Fa tena sitrak'Andriamanitra ny nametraka antsika ho malagasy, napetraka antsika ho eto Madagasikara,
satria isika no tiany hitondra ny anjara-pirikitsika amin'izay tandrify atsika amin'ny sehatra misy atsika, satria raha ny fanahin'i Jehovah tompo koa no atao anatintsika dia ny asan'ny tompo no ho asantsika ihany koa. Ity nosy malalana ity mangataka aminao zahay Kristy, fa ao reny olana esory ireo fatorana zay mbola manefitranay iray amina. Anao anye ity Madagasikara ity Jesosy o, miangavy anao re zahay ponjereriray, misedra olana ity nosy malalana ity mangataka aminao zahay Kristy, fa ao reny olana esory ireo fatorana zay mbola manefitranay iray amina. Anao anye ity Madagasikara ity Jesosy o, miangavy anao re zahay ponjereriray. Hampir zahay ponjereriray, Pamianao anatiny sa rotrasiny fijaliana serefererakina isi faorianiza manjaka tokony asany saran nasiny arazina omifonare mamela itinosina. Ity nosy malalana ity mangataka aminao zahay Kristy, fa ao reny olana esory ireo fatorana zay mbola manefitranay iray amina. Madagasikara ity Jesosy o, miangavy anao re zahay ponjereriray. hampir zahay
fa sambatra ny firenena izay manana an' Jehovah ao Andriamaniny. Fa sitrak'Andriamanitra ho nosy ty firenentsika ity, ary tsisy izay harena tsy hitantsika raha mbola eto Madagasikara, na harena kibony tany izany, na harenan-dranomasina izany, na zavaboary izany, na olona manan-tsaina izany, tsisy izay tsy hanana malagasy izany. Fa anjarantsika ny mieritreritra, miaina ao anatin'izany fahatsarana izany ve ny olona, migoka izany zava-tsy nomen'Andriamanitra azy izany ve isika malagasy. Dia isika no afaka mamaly amin'izay tandrify antsika azy hoe manahoana marina tokoa moa. Fa izao no mila tadidiana, fa rehefa mbola tsy mitodika amin'i Jesosy Kristy ny olona, dia tsy hain'ny olona mitantana ny zava-tsy nomen'Andriamanitra azy. Ary rehefa mbola tsy mifikitra ny amin'izany atao hoe tena fahatahorana an'Andriamanitra izany ny olona, dia ilay harena nomen'Andriamanitra manjary verivery ho azy, potipotika fotsiny azy, ary indraindray ny olona hafa aza no mitatavana ny zava-misy eo am-pelantanany firenentsika. Fa izay no mila tadidiana hoe nomen'Andriamanitra fitahiana manambiampy isika, kanefa tahaka ny zanak'Israely ihany io, nomen'Andriamanitra n'ilay tany Kanana. Fa rehefa niodina tamin'Andriamanitra ny zanak'Israely dia nifaizan'Andriamanitra tamin'ny fomba ny Andriamanitra azy, ny aina tao anatin'ny fijaliana, ny aina tao anatin'ny fanandevozana, ny aina tao anatin'ny tsy fisiana. Fa izao no mila tadidiana hoe ny vahaolona hitan'ny ilay firenena nofidian'Andriamanitra dia ny Israely izany, dia ny fiverenana aminy ihany, ny fibebahana ihany, ny fifikirana amin'ny tompo ihany no avitra ho an'ny firenena Israely. Ary nosoratany tao anatin'ny soratra masina izany mba ho fakatahaka ho an'ny firenena rehetra ihany koa izay matahotra an'Andriamanitra, dia ilay rain'i Jesosy Kristy izany. Dia ho antsika ihany koa dia tena mbola marina ho antsika le 2x7:14. Na moa le 2x7:14, tantara faharoa toko fahafito andininy fahafito ambin'ny folo, tantara faharoa toko fahafito andininy efatra ambin'ny folo, 2x7:14. Dia le miteny manao hoe raha ny olona izay natsoina amin'ny anarako no avy anetry tena ka hivavaka, hiala amin'ny ratsy fanaony, dia hiaino any an-danitra hoy ny Tompo, hamela ny elony aho ary hahasitrana ny tany. Izany ange ny zavatra mila tadidiana. Ny olana mety misy ao anatin'ny firenena anankiray dia indraindray mety le zavatra nataon'ilay kristianina ao amin'ilay toerana no mahatonga izany. Satria inona ny antony? Tsy mijoro. Inona ny antony? Tsy miambina. Inona ny antony? Variana amin'ny zavatra hafa. Fa ny kristianina no fantsom-pitahiana, fantsom-pahasoavana, fantsom-pihavanana eo amin'ny sehatra sy ny toerana misy azy. Ary izany no zavatra mila tsaroantsika. Raha tonga tetỳ an-tany ny Tompo, niditra tamin'ny lafiny ekonomika, niditra tamin'ny lafiny ara-pahasalamana, niditra tamin'ny lafiny ara-tsosialy, indrindra fa lafiny ara-panahy, dia mila tsaroantsika fa tsy afaka misaraka ireo eo amin'ny fiainana andavanandro. Ary matoa ny firenena anankiray mandroso dia mitsinjo ireo zavatra rehetra nataon'ny Tompo tetỳ an-tany ireo, mijery ny maha-olona amin'ny lafiny fivelomana, mijery ny maha-olona amin'ny lafiny fahasalamana, mijery ny maha-olona amin'ny lafiny sosialy, dia ny zo sy ny andraikitra izany, zo sy ny andraikitra sy ny adidy tokony ho an'ny olona tsirairay avy. Ary indrindra mametraka ny olona mba hanana tahotra an'Andriamanitra, izay ilay lafiny ara-panahy izay. Fa fanontaniana ngezabe mipetraka ho antsika izany, za ve manahoana ny fomba iainako izany amin'ny fiainana andavanandro? Fa tsy afaka misaraka ireo eo amin'ny fiainana. Fa jereo anie ireo olona nampiasain'Andriamanitra tao anatin'ny fiainana firenena anankiray, dia tena nijery ireo lafiny rehetrarehetra ireo, nitondra zava-tsoa ho an'ny manodidina azy. Inona zavatra nataon'i Josefa, ilay lehilahy andevy tany Egypta? Dia izao
nandray anjara tamin'ny fiainan'ny firenena izy. Ary rehefa nandray anjara tamin'ny fiainan'ny firenena izy a, dia nitondra fitahiana ho an'ny ankohonany, ho an'ny fianakaviany, ho an'ny firenena rehetra tany Egipta. Satria naninona no tahian'Andriamanitra izany firenena izany noho ny amin'ny Josefa, noho ny amiko sy noho ny aminao ihany koa no tian'Andriamanitra hitahiana izao firenena izao. Fa saingy izao raha ny olona izay natsoina amin'ny anarako no avy hanetry tena, manetry tena ve isika kristianina? Sa manamary tena? Sa manambony tena? Fa izay rehetra natsoina amin'ny anarako ka avy hanetry tena ozy izy, hitady ny tavako, hiala amin'ny ratsy fanaony, dia hiaino any an-danitra ao anomelany elony ary anasitrana ny tany. Move tena manana izany toe-po izany isika kristianina malagasy napetraka Andriamanitra eto amin'izao tany izao. Miala amin'ny ratsy fanaontsika ve isika eo amin'ny fiainana andavanandro amin'ny zavatra izay atao? Fa ny famonjena ny Madagasikara dia eo am-pelatanan'ny kristianina izay mivavaka eo anatrehan'Andriamanitra. Fa nivavaka neny manova zavatra, fa ny famonjena ho an'ny Egipta dia teo am-pelatanan'Andriamanitra, ka nampiasaina izy atao anatin'izay Josefa. Famonjena ny Jiosy fony babo tany amin'ny firenena persiana dia nampiasaina Estera tamin'izany fotoan'izany, ka nitenenany Estera nanao hoe ataoko ahoana ny fijery ny lozanjony fireneko ary ataoko ahoana ny fijery ny fandriganana ny havako. Dia niantso vavaka Estera ho an'izay rehetra matahotra an'Andriamanitra, dia natsony mba hifady anina sy hivavaka, fa ny vavaka ny manova zavatra. Hoy ilay salamo mivalikitsika teo hoe ny amaro ny soavaly ozy izy tsy mahavonjy ny mpanjaka na ny fananany fiadiana. Zany angeny zava-marina, fa ny fiarovan'i Jehovah ihany no afaka mamonjy ny olona na ny firenena iray. Mampanjaka eto amin'ny
manitrao andriamanitrayo kamidinyanao funzeu nitaninaye ka nitananao iazunapizuru Tuputrakatsiulavu tiula Ninusindrazana Avyangau manyenu tumpuni Atanyambuni ndinda Hanendi zaipitunda Kafia danana anyen Si Fandipalemana Mampanzakau Etuamini Tanina Kafia Tanana Anye Si Fandipalemana Mampanzakau Etuamini Tanina hoy indrindra izay tononkira izay hoe fiadanana anie no ampanjakao eto amin'ny taninay fa zavatra mila tadiditsika dia zao hoy ny oabolana 720 andininy faharoa mana hoe raha maro ny marina dia faly ny vahoaka fa raha ny ratsy fanahy no manapaka dia misento kosa izy raha mihamaro ny marina dia faly ny vahoaka fa raha ny ratsy fanahy no manapaka dia misento kosa izy oabolana 720 andininy faharoa no ahitantsika izany andalatsoratra masina izany fa lay tononkira teo ihany koa no miteny tamintsika hoe ianao anie no anendry no mpitondra eto amin'ity tany sy ny firenena ity fa ny tena marina anie dia zao hoe ndraindray rehefa mpitondra mety amin'ny olona na mahafinaritra ny olona dia lazainy fa hoe tena avy amin'Andriamanitra fa rehefa tsy mety aminy dia zao hoe tena tsy avy amin'Andriamanitra kosa io hoe fa zao no mila tadidina tsy misy fahefana raha tsy izay voatendrin'Andriamanitra ahoana ozy izy Daniel 5 no anisany ahitantsika an'izany 1:20 Daniel 5 1:20 Andriamanitra avo indrindra no manapaka ny fanjakan'ny olona ary izay tiany no tendreny ho mpanjakany Andriamanitra avo indrindra no manapaka amin'ny fanjakan'ny olona ary izay tiany no tendreny ho mpanapaka ary hitantsika tsara fa tamin'ny fiainan'ny zanak'Israely ilay firenena nofidiany izay voarakitra ao anivontsika kristianina amin'ny alalan'ny soratra masina izany dia hitantsika tsara mihitsy fa Andriamanitra no nametraka an'iry Nebokadnezara Andriamanitra no nametraka an'iry Kirosy satria manana planinao ambadika izany rehetrarehetra izany Andriamanitra raha heverina dia hoe ahoana ary izao fanjanahantany izao ahoana ary izao fampijaliana izao ahoana ary izao fampahoriana izao fa saingy izao no mila tsaroana hoe tsy misy fahefana raha tsy izay avy amin'Andriamanitra Daniel 5:20 izay tian'Andriamanitra tendrena ozy izy eo amin'ny fanjakan'ny olona no mpanjakany ary hitantsika ihany koa izany na i Paoly nampianatra an'izany zavatra izany fa ny toe-po mila ananana dia nazavain'ny Romanina 13:20 Romanina 13:20 ndao ne mba hovakitsika manontolo izany aoka ny olona rehetra samy anaiky ny fahefana lehibe fa tsy misy fahefana afa-tsy izay avy amin'Andriamanitra fa izay misy dia voatendrin'Andriamanitra koa izay manohitra ny fahefana dia manohitra ny voatendrin'Andriamanitra ary izay manohitra dia azo fanamelohana fa ny mpanapaka dia tsy mba tahotry ny manao tsara fa ny manao ratsy ihany
ary ny tsy atahotra ny fahefana va no tianao, ataovy ary zay tsara de azo dera avy amin'ny ianao, fa mpanompon'Andriamanitra izy ahatsaranao, fa raha ratsy kosa no nataonao dia matahora, fa tsy entiny foana tsy akory ny sabatra, fa mpanompon'Andriamanitra izy de mpamaly andatsaka fahatezerana amin'izay manao ratsy, koa tsy maintsy manaiky ny olona, nefa tsy noho ny fahatezerana ihany fa noho ny fieritreretana koa. Mampieritreritra Paoly apôstôly no manoratra izany ho an'ny kristianina tany Roma, nefa ny fanjakana romanina de zao hoe mpanjana tany, mpampijaly, mpampahory, kanefa dia ambaran'ny Paoly mazava tsara fa tsy misy fahefana raha tsy avy amin'Andriamanitra. Azay no mila tsaroana hoe ny fihevitr'Andriamanitra tsy tahaka ny fihevintsika, ary ny lalantsika tsy mba lalan'Andriamanitra, fa Andriamanitra mana lalana hafakely ho an'ny olony, ho an'ny vahoakany, ho an'ny firenena zay matahotra azy. Fa zava-dehibe hitantsika tao amin'iny andalatsoratra masiny ity de izany, tsy misy fahefana raha tsy avy amin'Andriamanitra. Raha tsy zay voatendrin'Andriamanitra de eritrereto anie zany hoe raha tsy handray afa-tsireo isika, babo tany Babilôna ny olona, Andriamanitra no mitony tena fa nanendry ny mpanjakany Babilôna, babo ny Romanina ny firenena Israely, de lazaina ihany koa fa hoe Andriamanitra no nanendry ireny emperora Romanina ireny. Fa izany no mila ianarana, maneke ny fahefana lehibe hozy izy, fa tsy misy fahefana fa tsy avy amin'Andriamanitra, fa zay misy de voatendrin'Andriamanitra. Ary ny dikany de zao, tsy izay mahafinaritra ny olona ny tokony ho eken'ny olona, fa zay mahasoa sy mahafinaritra tian'Andriamanitra hitondran'ny olona. Fa vokatr'izany rehetrarehetra zany de zao, manana hozy izy fieritreretana tsara, tsy hoe tahotra no anekena, fa nananareo fieritreretana tsara. Andriamanitra no mametraka ny mpitondra anankiray, Andriamanitra no manala ny mpitondra anankiray amin'ny fotoanan'Andriamanitra, amin'ny fomba an'Andriamanitra. Fa saingy zao ho ilay boky nosoratana mpanompon'Andriamanitra zay hoe fahefana ampindramina, fahefana ampindramina. Fa iza moa tamin'ireo mpanjaka nihevi-tena ho izy tetỳ an-tany no tafapetraka teo rehefa nanandra-tena, isan'izany ry Herôda. Hanika Herôda teo amin'ny fisehoany bahoaka no novonoan'Andriamanitra de lany kakana. An'Andriamanitra ny hery sy ny fahefana, fa mila amin'ny kristianina mivavaka ho an'ny mpitondra. Ary zany ny zavatra anisan'ny nampianarina ao anatin'ny soratra masonao ihany, mampianatra ny kristianina mba anaiky sy hivavaka ny fitondrana zay misy teo aminy. Babo tany Babilôna manekeo izy Andriamanitra, babony firenena Romanina manekeo izy Andriamanitra. Ary Paoly de nanafatra ho an'ny Timoty, Timoty voalohany 2 andiny 1 sy ny 7, nampianatra izy, nampianatra Paoly ho an'ny fomba hitondrany Timoty ny fiangonana. De hoy Paoly, Timoty 2, Timoty voalohany 2 andiny 1 sy ny 7, koa mananatra anao voalohany indrindra aho mba hatao zay fangatahana, fivavahana, fifonana, fisaorana ho an'ny olona rehetra, ho an'ny mpanapaka, mba am'izay rehetra manana fahefana, mba hiainantsika miadana sy mandry fahizay amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra sy ny fahamantinana rehetra. Izany no tsara ka ankasitrahana eo masin'Andriamanitra mpamonjy antsika, izay tian'ny olona rehetra ho vonjena ka ho tonga amin'ny fahalalana ny marina.
Izany no anatra nomeny Paoly ho an'ny Timoty. Raha nabe olona ianao izy de zao hoe mananatra anao voalohany indrindra mba atao izay fangatahana, fivavahana, fifonana ary fisaorana ho an'ny olona rehetra, ho an'ny mpanapaka, mba amin'izay rehetra manana fahepofana, mba hiainantsika miadana sy mandry fahizay amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra sy ny famotinana rehetra. Movy aho manoloana ny fiainan'ny firenena, mivavaka ho an'izao firenena izao, mitondra fanabeazana, fampianarana ho an'ny olona manodidina mba hanana ny toe-panaraka an'Andriamanitra eo amin'ny fiainany andavanandro. Fa ny soratra masina de mampianatra antsika indray eto hoe mila taizaina amin'izany ny olona, mila ampianarina an'izany ny olona. Zanahary o tahiny tanindrazana andro solalandava ady faiza engane anjaka misaina mahameray eutany sambatra lai Madagasikarana. Reo pitundrana yarumi lalandavako tulurisaina yendri kigyasimaha kanibarina anenu manzaka autuku eutani sambatra lai Madagasikarana. Nitarana kai kahiuvanuna tuku ireunu sulufu dimiratiza mahutena mahatuki fenu fayenjenaku deutani sambata lai Madagasikarana. Raha tiantsika ho sambatra ty Madagasikara antsika ity de zao hoe isika kristianina aloha no mila migoka ilay fiadanana ao amin'ny Kristy, satria izy rehefa nandeha de hozy izy ny tompona na hoe fiadanako nomeko anareo, fiadanako navelako anareo, tsy tahaka ny fanomeny zao tontolo zao no fanomeko anareo. Ary rehefa manana izany fiadanana izany isika de mila ny olona ao an-trano aloha ny mahatsapa izany fiadanana hoentintsika sy ho zaraintsika izany. Ny olona akaika aloha mila migoka izany atao hoe fiadanana ao amin'ny Kristy izany. Ary miveo de izy fiantraikana ao anatin'ny fiainan'ny fiarahamonina izany. Raha samy manao izany daholo isika kristianina de zao no mila tadidiana hoe ho sambatra ty Madagasikara antsika ity, satria mizara fiainana isika kristianina, mizara fiainana ho amin'ny manodidina antsika. Raha fitiniko vetivety ny zavatra rehetra no resahantsika teo de hoe Kristy fonisy tetỳ tany de niditra tao anatin'ny fiainan'ny fiarahamonina, ka na ny lafiny ara-toe-karena, na ny lafiny ara-pahasalamana, na ny lafiny ara-tsosialy, indrindra moa fa ny zava-dehibe indrindra le ny lafiny ara-panahy de nidirany daholo fonisy tonga tety. Ary antsony ihany koa isika mba hanao izay zavatra nataony tetỳ an-tany, fa hoy izy hoe raha tia ahy ianareo izy de hitandrina ny teniko. Ary ny fitandremana ny teniny de zao ny zavatra anisan'ny teneniny: zay tia hoy izy de ny asa ataoko no ho ataony koa. Ny asa nataon'ny tompo de tsy ny olooloko azy
fa niditra tao anatin'ny fiainan'ny fiarahamonina nisy azy, niditra tao anatin'ny fiainan'ny firenena. Ary Andriamanitra tena nampiasa olona nitondra famonjena firenena, toy ny ry Joseph zany, toy ny ry Ester zany, toy ny Daniel zany. Ary mila haintsika tanora ato anatin'ity fandarana isika samy isika ity, ny tantaran'ireny, fa reny fakatahaka reny, fa mila tanora matahotra an'Andriamanitra, nefa olona manatsaina ny fiarahamonina misy antsika. Inona moa ny olona eto Madagasikara? Manan-karena, manam-pahaizantsika, fa mahantra olo marina. Fa mila antsika kristianina, indrindra fa isika tanora kristianina, tena miaina ny fahamarinana sy ny fitiavan'i Kristy eny misehatra rehetra izay misy antsika sy tandrify antsika azy avy. Fa ny resantsika teo koa dia hoe ny fahefana ao anatina firenena anankiray dia tsy misy fahefana ety ambonin'ny tany ratsy avy amin'Andriamanitra. Nitenen'izany ny bokin'ny Daniel, nitenen'izany ny bokin'ny Romanina, fa raha nanoratra ihany koa Petera dia nanambarany amin'izany izy. Petera voalohany 2 andininy 7 ka hatramin'ny 9. Petera voalohany 2 andininy 7 ka hatramin'ny 9. Hoy ny vaky ny teny amin'ny anaran'ny Tompo, ary noho ny Tompo dia maneke izay rehetra voatendrin'ny olona, na ny mpanapaka satria ambony izy, na ny mpanapaka satria nirahina amaly izay manao ratsy izy, fa mpidera izay manao tsara. Fa toy izany no sitrapon'Andriamanitra ampanginanareo ny tsy fahalalan'ny olona adala amin'ny fanaovan-tsoa, fa olona afaka ianareo, nefa aza mitondra ny fahafahanareo ho fanaronana ny ratsy, fa toy ny mpanompon'Andriamanitra. Manaja ny olona rehetra, tiavany rahalahy, matahorana Andriamanitra, manaja ny mpanjaka. Jereo indray lay apôstôly mananatra ny mpino kristianina, miaina ao ambanin'ny vahoan'ny Romanina mba hanaja noho ny amin'ny tompo izy, dia maneke izay rehetra voatendrin'ny olona, na ny mpanjaka satria ambony izy, na ny mpanapaka satria nirahina amaly izay manao ratsy izy. Eo ary no mila hifampitaizany ny samy kristianina. Ny hevitr'Andriamanitra raha mametraka ny olona ao anatina firenena anankiray dia ho mpitondra fiainana, fa sambatra ny mpampiavana fa izy no antsoina hoe zanak'Andriamanitra. Ianareo no fanasiny tany, ianareo ny fahazavany izao tontolo izao. Izany no asan'ny kristianina raha ity an-tany izy. Fa saingy izao mila tadidiana mandrakariva hoe na izany aza no asan'ny kristianina ety an-tany, dia kristianina mila miady amin'izay tsy fahamarinana na zavatra mifanohitra amin'ny tenin'Andriamanitra koa ny kristianina. Ao jerentsika izany rehefa avy eo fa hitantsika fa kristianina no vahaolana amin'ny fiainany manodidina azy, raha toa ka mivavaka izy, satria ny fahefana dia avy amin'Andriamanitra. Andriamanitra no manendry, Andriamanitra no manaisotra, Andriamanitra no manome fahendrena, ary Andriamanitra no miaro ny olony ihany koa. Mila mianatra an'izany isika, fa sambatra isika fa napetraka Andriamanitra teto amin'ity nosontsika ity, izay tsy de tena liana amin'izany hoe ady fifamonoana tahaka ny zava-misy any Afrika izany, fa mbola misy fanahin'Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainantsika. Noho izany tsara ny Tompo, isan'andro isan'andro tsara ny Tompo, ary te-hanao zavatra tsara eo amin'ny fiainantsika izy, eo amin'ny fiainan'ny firenentsika izy, eo amin'ny fiainan'ny mpitondra izy. Zany io Jehovah Andriamanitsika io.
Isika kristianina dia mpitondra vahaolana ao anatin'ny fiainan'ny fiarahamonina, fa tsy sanatrian'izany isika indray no mpanome olana ao anatin'ny fiarahamonina. Izany no anatra nataon'ireo mpanompon'Andriamanitra maro samihafa izay hitantsika teo, na i Paoly, na ry Petera, na ry Daniela, dia mampianatra ny amin'izany toe-panahy izay hoe ny kristianina na manahoana zava-misy iaina ny manodidina azy dia natsoina ho mpizara fiainana eo anatrehan'ny zava-misy. Kanefa na izany koa aza ny kristianina tsy natao handefitra manoloana ny tsirariny, na natao angina manoloana ny zavatra tsy marina, fa natao hijoro, hiteny, hanambara, na tsy tiany hafa ary izany. Ary hitantsika tsara fa raha ny tantara tao amin'ny soratra masina dia betaka ireo mpanompon'Andriamanitra izay nampiasain'Andriamanitra ho an'ny mpitondra sy ny mpitarika tamin'izany fotoana izany. Ndao anie jerentsika tantara anankiray izay tena efa haitsika nefa tiako ampatsiarovina ihany koa nefa dia ny tantaran'i Davida izany. Davida sy Natana, Samuela faharoa no misy an'izany. Samuela faharoa no ndao iarahantsika mamaky. Samuela faharoa 2:20 andininy voalohany ka hatramin'ny 4:40. Raha misy baiboly moa akaikinao dia jereo mihitsy anie ny vaky ny teny amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Jehovah naniraka ny Natana akao amin'ny Davida, ary dia tonga tao aminy izy ka nanao taminy hoe: nisy olona roa lahy tao an-tanàna anankiray, ny iray manan-karena ary ny iray manahelo. Ary ilay manan-karena nanana ondry amanosy sy omby betsaka, fa ilay malahelo kosa tsy nanana na inona inona fa-tsy zanak'ondry vavy kely iray monja izay novidiany, ary no kolokoloiny tsara io ka nitombo teo aminy izy sy ny zanany. Fa tamin'ny ankelin-dralehilahy no nihinanany, ary tamin'ny kapokany no nosotrony, sady notrotrony teo an-tratrany izy ka nataony toy ny zanany vavy. Ary nisy vahiny tonga tao amin'ilay manan-karena, nefa ny ondry amanosiny sy ny ombiny no tsitsiny ka tsy nangalany atao nahandro ho an'ilay vahiny tonga tao aminy. Fa ny zanak'ondry vavin'ilay malahelo kosa no nalainy, ka dia nataony nahandro ho an'ilay olona tonga tao aminy. Dia nirehitra mafy ny fahatezeran'i Davida tamin'izany olona izany, ka hoy izy tamin'ny Natana: raha velona koa Jehovah, tsy maintsy atao maty izany olona nanao izany, ary ilay zanak'ondry vavy tsy maintsy honerana efatreny noho ny nanaovana izany zavatra izany sy noho ny tsy namindrany fo. Fa hoy Natana tamin'i Davida: ianao no izy.
Izao no lazain'i Jehovah Andriamanitra ny Israely. Izao nanositra anao mpanjakan'i Israely, ka namonjy anao ho afaka tamin'ny tanan'i Saoly, ary nomeko anao ny tranon'ny tomponao sy ny vadin'ny tomponao ho andefimandrinao, ary nomeko anao koa ny firenen'ny Israely sy Joda, ary raha mbola tsy ampy anao izany dia nomeko bebe kokoa ianao. Koa nahoana ianao no nanamavy ny tenin'i Jehovah ka nanao izay ratsy eo imasiny? Oria Etita nasianao ny sabata, ary ny vadiny nalainao ho vadinao. Eny, efa novonoina tamin'ny sabata ny taranaky Amona izy. Koa noho izany dia tsy hiala amin'ny taranakao mandrakizay kosa ny sabata, satria nanamavy ahy ianao ka naka ny vadiny Oria Etita ho vadinao. Zao no lazain'i Jehovah. Indro izao efa ahatonga loza aminao ao amin'ny ankonanao ihany, ary esoriko ao masonao ny vadinao ka omeko ny namanao, ary izy andry amin'ny vadinao amin'izao antoandro be nanary izao. Fa ianao nanao izany teo amin'ny mangingina, ary izao kosa aneo izany zavatra izany eo anatrehan'ny Israely rehetra sy amin'izao atoandro be nanary izao. Dia hoy Davida tamin'ny Natana, efa nanota tamin'i Jehovah aho. Ary hoy kosa Natana tamin'i Davida, Jehovah efa nanaisotra ny helokao, ka tsy ho faty ianao. Nefa noho ny nitenenanao ratsy ny fahavalon'i Jehovah tamin'izany zavatra izany, dia ho faty tokoa ny zaza zay aterakao. Ary Natana dia nody tany an-tranony. Tantara ray ngeza be io, manoloana ny tsy fahamarinana nataon'ny mpitondra, dia nitsangana ny mpanompon'Andriamanitra, miteny, mananatra, mampibebaka. Ary zany dia zavatra tokony ataon'ny kristianina koa zany. Tsy hoe satria Davida io dia aleo mangina, satria io ny tompon'ny fahefana, io ny lehibe. Fa Natana teo anatrehan'izany dia tsy nangina, fa ny teny, ny tsy fahamarinana, ny fitiavan-tena tao amin'ny Davida. Ary nafinaritra tamin'ity tantara ity dia zao, nibebaka Davida, kanefa ny fibebahany tsy manala ny vokatry ny ota nataony. Ary zany le Jehovah Andriamanitra tsika, na mibebaka ary isika ny vokatry ny ota ataontsika dia mbola eo ihany eo, fa avaozin'Andriamanitra indray ny fiainantsika. Manoloana ny zava-tsy nety dia miteny Natana, fa izany ihany koa ny zavatra asa ampanaovin'Andriamanitra ny mpitarika kristianina, manoloana ny tsirariny, manoloana ny zavatra tsy marina zay mety misy, dia ny mitsangana, ny mijoro, ny miteny ny fahamarinana. Fa inona moa nanisany nataon'i Jesosy Kristy tetỳ an-tany tamin'ny lafiny sosialy? Niady manoloana ny tsy fahamarinana, ny fanavakavahana, ny fangejana. Nanao izany ny tompo. Fa tadiditsika ilay niresantsika tany amin'ny voalohany, fa na ny lafiny ekonomika, na ny lafiny sosialy, na ny lafiny tsy fahasalamana, indrindra fa ny lafiny ara-panahy dia zao hoe niditra tamin'izany sehatra rehetrarehetra izany ny tompo. Fa izany ihany koa ny mila tsaroana, ka na iza eo rehefa tsy mety dia mila samy joro ny kristianina, sa mananatra ny kristianina, sa miteny ny kristianina manoloana ireny zavatra ireny. Jereo koa ny zavatra nataon'i Davida, zavatra nataon'i Davida raha nanoloana ny Nebokadnezara. Ozy izy Daniela raha nanoloana ny fahitana na nofy zay nisy teo amin'ny Nebokadnezara. Ndao manomboka amin'ny 5:40 ihany no ho raisitsika. Dia gaga vetivety Daniela zay atao hoe Beltezara, ary ny eritreriny na raiky tahotra azy, ary ny tenin'ny mpanjaka nanao hoe re Beltezara aoka tsy ho raiky tahotra ianao noho ny nofy na ny heviny. Namaly izy ka nanao hoe tompokolahy ny nofo anie ho an'izay mankala anao, ary ny heviny ho an'izay fahavalonao. Io azo hitanao io dia ilay ny alehibe sy ny ahery, ka ny ahavo ny paka tamin'ny lanitra,
ary ny fijery azy hatramin'ny tany rehetra. Ny raviny dia tsara tare sady betsaka ny vokany, ary teo aminy nisy anina ho an'ny rehetra. Teny ambany no nitoeran'ny bibidia, ary teny miratsany no nitoeran'ny voromanidina. Ianao indrindra izany ry mpanjaka ao, ianao no ny alehibe sy ny ahery, fa ny alehibeazanao efa mitomboka ny paka amin'ny lanitra, ary ny fanapahanao hatramin'ny farany tany. Ary ny nahitan'ny mpanjaka ny mpiambina masina anakay nidina avy tany an-danitra nanao hoe kapao io azo io ary simbao, nefa avelao amin'ny tany ao amin'ny ahitra maitso any an-tsaha ihany ny fotony, fa sy ho fefy vy sy varahina. Araoka ho kotsany andony lanitra izy, araoka ny anjarana ho amin'ny bibidia ambara-pahalan'ny fetrandro fito aminy. Zao no heviny ry mpanjaka, ary zao ny tendriny avo indrindra, zay miantra amin'ny tompokolay mpanjaka. Hoaina hiala amin'ny olona ianao, ary ny fonenanao ho any amin'ny bibidia, ary ampinaina ahitra toy ny omby ianao, ary ho kotsany ando ny lanitra, ary ny fetrandronao fito no laninao aminao, ambara-pahafataranao fa ny avo indrindra no manapaka amin'ny fanjakan'ny olona, ka ny manome izany amin'izay tiany. Ary nasainy namelany ny fotony, fa ny fanjakanao mbola ampidiana ho anao tokoa. Rehefa fantatrao fa ny lanitra no manapaka, ko aoka ho ankasitrahanao ny anatro ry mpanjaka ao, ka dia ny fahamarinana no ento mampitsahatra ny fahotanao, ary ny fiantranany mahantra no ento mampitsahatra ny heliko ao, fa ndrao mba ampaharetina ahay ny fiadananao. Manoloana Nebokadnezara, Daniela dia tsy nitsitsitsy fitenenana ny amin'ny zavatra tsy mety nataony, sy ny zavatra hitranga hoe enao aloha dia efa natanjaka be, tsisy ohatranao, kanefa ho ravan'Andriamanitra ny fanjakanao. Mitovy amin'izany ihany koa no nataony tamin'ilay mpanjaka anankiray izay nanao ny fanasana dia Beltsazara zany ny teneniny, fa io fanjakanao io dia ho ravako io. Andriamanitra no nametraka anao tao, Andriamanitra no manala anao eo, satria zay tiany no tendrenao mpanjaka. Daniela 5 koa zany azo vakitsika. Fa inona no tiana holazaina? Ny kristianina no solombavan'Andriamanitra ety an-tany. Solombavan'Andriamanitra mampanjaka ny fiadanana, ny fahamarinana, ny fahamasinana. Ary raha ny kristianina no mangina, dia iza indray no afaka hiteny, fa rehefa mangina ny marina dia ohatry ny marina izay tsy marina. Fa mila fahasahiana ny zavatra tahaka ny nataony Natana, tahaka ny nataony Daniela, tahaka ny nataony Paoly apôstôly. Asain'ny apôstôly 2:12, raha nisamborina izy dia nokapohana, dia nasain'ny olona nivoaka mangingina, dia tsy nanaiky izy, fa nijoro izy tsy marina zany, fa za mizaka ny zom-pirenena romanina, kanefa ahoana no kapokapohana mangingina any? Dia rehefa avy eo kapohana teo masom-bahoaka teo, dia rehefa avoaka dia avoaka mangingina, zoko no mitady izay olona napiditra tato, dia izy ihany no aoka ny amoaka ato. Kristianina ve mila samy joro amin'ny fahamarinana sy ny filazana ny zo n'olombelona ihany koa. Zany ny zavatra ilaina amin'izao vanim-potoana misy antsika izao ihany koa, mandeha amin'ny fitiavana, kanefa mandeha amin'ny fahendrena manoloana ny zavatra rehetra. Manaona ny fiainanao any am-pianarana any ry tanora namako? Samy joro ve ianao? Samy teny tsy fahamarinana ve ianao? Any amin'ny fiarahamonina misy antsika any, fa misehatra izay misy antsika kristianina tsiraray avy, dia antsoin'Andriamanitra isika hitondra ny teny fahamarinana, ny teny fahamasinana ho an'ny manodidina antsika ihany koa. Manenika ny tany ny tsy fahamarinana, lasa ny fisainako hoe nahoana ny olo-marina mizary mialokaloka anaty fanginana. Azagaga isika Rahela vao tafara, nangina teo ny marina dia toa lasa marina reo izay tsy marina mitombo isatrany, ka raha manao ny marina reo izay mba te hiarina loza no anjarany any ambadika any. Mahantra ianao ry taniko, mampangoritsina, mahantsara ranofo, saina sy fanahy.
lay izaka ho dradraina tia avita tena tsy akina fa tsy amin'ny heriny ty tena kivin'io natiora dia zary mosarena reo efa mahantra miandro manantena misarangotra amin'izay mety ho famonjena vonjeo rere olona fa tena mahoneny tsy reno angaza ny antsoantso zany antso mifangaro kika sy tomany nahoana no mangina ny marina eran-tany rovina ny sovaliny avy any an-danitrany risaka iza tiana toneo ny fonao fa diso mafy loatra ny antsoantsonao ka tsy hainao mintsony ilay feo avy any an-danitra maneho aminao ny fitiavan'Andriamanitra fa raha ny oloko izay nantsoina amin'ny anarako no avy anetry tena ho ny iray vonina hitadiko izany tavako hiala amin'ny raha tsy fanao ny hatramin'izay dia hiaino any an-danitra aho ka hamela heloka indro valiko ilay vavaka maminy tsy foko izy ireo na dia olomeloka ka hositraniko koa ny taniny hampirasofo ny mpanomponao hampangino havako ny fiatsiavy aminao tompo heno ny vavakay tompo asehony voninahitsao vava iray saina iray retiniderananao andria manitsay hampirasofo ny mpanomponao hampangino havako ny fiatsiavy aminao tompo heno ny vavakay tompo asehony voninahitsao vava iray saina iray retiniderananao andria manitsay firenena tsy sosio tahio fiangonana tsy sosio fangio fikambanana tsy sosio jereo saitsirana tsy sosio tefeo firenena tsy sosio tahio fiangonana tsy sosio fangio fikambanana tsy sosio jereo saitsirana tsy sosio tefeo avitsy sosio tongoela aminay azavelanao anatoany betely zahay ataovy mandoanao ataovy manaiky anao ataovy railala lafa samy sandrinao avitsy sosio tongoela aminay azavelanao anatoany betely zahay ataovy mandoanao ataovy manaiky anao ataovy railala lafa samy sandrinao ataovy railala lafa samy sandrinao ataovy railala lafa samy sandrinao hampiray sofo antso ny atefa tamintsika tanora manokana koa zay iry zay fa tena isika tanora tokoa no antenain'ny tompo hitondra fanatsarana ao amin'ny manodidina atsika ka amin'izay sehatra misy ianao tandrify ianao azonao atao dia miseho ho mpanompon'Andriamanitra ho zanak'Andriamanitra ho tena kristianina marina tokoa mba hitondra soa ho an'ny manodidina atsika ho an'ity firenentsika ity fa Paoly raha nananatra dia hoy izy indrindra nanao hoe zany zavatra any no andidio sy ampianaro aoka tsisy olona anao tsinotsinona anao noho ny atanoranao fa aoka ho tonga fianarana ho an'ny mino ianao amin'ny fiteny amin'ny fitondratena amin'ny fitiavana amin'ny finoana amin'ny fahadiovana ary zany ihany koa no tiako ampatsiarovina antsika ty ampamaranana ny fandaharana mila tanora modely ny firenentsika tanora
manatsaina, kanefa tanora matahotra an'Andriamanitra ihany koa, tanora tsy maika haka-toerana izay tsy saza ho azy, fa mahafantatra ny vitany sy tsy vitany, ny tokony sy tsy tokony ataony. Aoka tsisy olona anao tsinotsinona anao, fa aoka tonga fianarana ho an'ny mino ianao, fa mila tanora mpandray andraikitra ny firenetsika. Ka averiko indray nefa amin'izay sehatra sy sokajy sahazanao no hitondranao izany. Ary zay no mila tadidiana hoe mandehana amin'ny fahendrena, fahaza manao adaladala, fa fantaro izay sitrapon'ny tompo. Zany no zavatra ambaran'ny soratra masina ho antsika. Ko dia fehezintsika ny fandarana ny rahantsika teto dia ny hoe ny tompo fony izy tety an-tany dia niditra tamin'ny fiainan'ny fiarahamonina manontolo izy, tsy zava-panahy fotsiny fa na ny lafiny ara-tsosialy, na ny lafiny ara-pahasalamana, na ny lafiny ara-toekarena dia nitondra ny vahaolana izany. Tamin'izay tandrify azy, tamin'izay sedra azy, fa ny olona ny nangataka azy hoe ndao tia atao ho mpanjaka, fa tsy zany ny toerana nisy azy, fa fantany fa tsy fanjakan'ny tany azy, fa ny fanjakan'ny lanitra. Ny fitaka mety azo antsika ihany koa dia rehefa tady hipetraka amin'ny toerana tsy saza antsika isika, fa zay tandrify anao, zay tojo anao, zay mifanerasera aminao no ataovy mahita izany fampandrosoana azonao entina izany. Sarobidy ny fahavelomana, fa sarobidy ihany koa ny ahafahana mitondra zavatsoa eo amin'ny fahavelomanao. Inona re mba ditongotra petrako raha nandalo tetỳ an-tany ahy e? Inona re ny tantaram-piainana ho tantarain'ny olona momba rehefa tsy eo tsony ahy e? Fa mila mahay mametraka ditongotra tsara isika eo amin'ny fiainantsika andavanandro, eo amin'ny fiainan'ny ankonana, eo amin'ny fiainan'ny fiarahamonina, eo amin'ny fiainan'ny firenena. Tiantsika ne Madagasikara e? Ary raha tiantsika Madagasikara dia mila haintsika ny mitondra izay anjara birikintsika arak'izay tandrify antsika. Fa hampatsiaroviko fa ny asa voalohan'ny kristianina dia ny mivavaka, ny mivavaka ho an'ny firenena, ny mivavaka ho an'izay rehetra manana fahefana, ny mivavaka ho an'ny fiainan'ny fiarahamonina, ho an'ny ankonana. Vavaka no asantsika voalohany. Fa ny faharoa ihany koa tsy vita mivavaka ihany, fa zay tandrify ianao ka azonao atao hitondranao fampandrosoana, fanatsarana, dia mila ataonao zany, mila tanterahanao zany, fa mila an'izany ny fiarahamonina misy antsika. Noho izany mety aiza ho acteur fa aza mijanona ho spectateur amin'izao fiainan'izao tanora namako. Fa hoy Paoly raha nanao noratra ho an'ny Timoty izy, toy n'ilay Timoty voalohany teo, toko 4, dia ozy izy eo amin'ny 2:4 manao hoe ary aza tsy mitandrina ny fanomezam-pahasoavana izay ao anatinao, izay nomenanao tamin'ny faminaniana sy ny fametrahan-tanan'ny olona. Mahazo toa mihevitra izany zavatra izany, dia mikeleza aina fatratra amin'izany mba hiseho amin'ny olona rehetra ny fandrosoanao. Ampiasao ny talenta ho an'ny tompo, fa ilainy firenentsika izany amin'izay tandrify anao iaho, amin'izay hainao, amin'izay olona tojo anao, dia meteza indray ary. Ry tanora namako atao anatin'izao fandaharantsika samysika izao, andray izay tandrify anao sy izay mety aminao ho an'ity firenena mamitsika ity. Ny foko ravoravo mideranao mpamonjy, ry Andriamanitravo ty tany mila vonjy, vonjeo ny firenena fa milo savotrota toloy
famonjena ianay mpanota ny foko ravoravo niteranao mpamonjy ny andriamanitravo ty tany mila vonjy vonjeo ny firenena fa mirosafotrota tolory famonjena iaronay mpanota izao tontolo izao toa milanao anao i Jehova tomponayo vonjeo ny olonao i Jehova tomponayo vonjeo ny olonao izao tontolo izao toa milanao anao i Jehova tomponayo vonjeo ny olonao i Jehova tomponayo vonjeo ny olonao ny foko ravoravo miteranao mpamonjy ny andriamanitravo ty tany mila vonjy vonjeo ny firenena fa mirosafotrota tolory famonjena iaronay mpanota dia izay indray no masakazo natolotra teto amin'ity fandarana isika samy isika ny arahanareo taminamanareo Kamira Falimanana ity ho tahin'Andriamanitra ny ianao ary ho fitaovana ho ampiasain'Andriamanitra ho fantsom-pitahiana ho an'ny fianakavianao ho an'ny fiarahamonina misy ianao ary ho an'ity firenentsika ity ihany koa. Dia hivavaka isika isaotra ny tompo fa tianay ianao dia manome anay fotoana andinika sy eritreritra tokoa fa inona moa ny antom-pisianay ety an-tany ary nahoana izay nataonao mipetraka ho an'izao firenena izao satria misy zavatra tianao ataonay amin'ny androm-pahavelomanay dia tolosaina ary izahay atakatra ny sitraponao ka andehananay mendrika ny filazantsaranao dia mba ho voninahitra ianaranao ny fiainanay amin'ny zavatra rehetra izay ataonay tahio ny firenenay eo ambany fiarovanao eo ambany fitahianao ka izay efipetsiny devolo rehetra tianimba nyity firenena ity dia ianao Jehova Andriamanitra no hiaro izany ka izay sitrakao izay tianao no toavy amin'izao firenena izao dia ny fiadananao manambiampy ane ho amin'ny tokantrano tsirairay avy ho an'ny fiarahamonina misy anay ho an'izao firenena malagasy izao misaotra Kristy Tompo. Amen. Mandra-peona mandra-pitafa amin'ny herinay ny toy izao indray raha mbola sitrapona. Fandarana isika samy isika. Fandarana vokarintsika samy tanora ary natao hifampitaizantsika samy tanora. Fandarana isika samy isika iresahana manokana ny zava-misy eo amin'ny fiainantsika mba ahatonga antsika aharitra sy hivelatra amin'ny fanarahana ny tompo. Arahinao isaky ny sabotsy arivo eto amin'ity onjam-peo maminao ity.